Tombontsoa ho antsika indray ny manaraka izao fandaharana fifampahirezana sy fampivavahana ary fandiniana ny tenin'Andriamanitra izao. Mialohan'izay nefa dia ane ivavaka isika. Ray masina tsara indrindra any an-danitro, mitenena fa miaino ny mpanomponao. Aokanana fifantohana izay, atsapa ihany koa fa olona voavela heloka miaraka mianatra izao teninao izao. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tombontsoa ho asy anao indray no miaraka eto indray mifampahery ary ny toko sy andininy izay ho raisintsika amin'izao fototra izao dia ao amin'ny petera voalohany. Petera voalohany toko faharoa ny andininy ny fahasivy. Petera voalohany toko faharoa ny andininy fahasivy. Ny teny rehetra izay ho vakintsika dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an-tenany mba ilazanareo ny atsaran'ilay niantso anareo hiala maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Nomeko lohateny hoe ny amin'ny fiantsoana ho amin'ny fahatanjahana. Fantatsika fa ao anatin'ny Antso avy maika isika, ho an'ny tsirairay avy nitatsika ny antsony ho amin'ny fitahina, nitatsika ihany koa ny resana ihany koa ny amin'ny fiantsoana ho amin'ny fisandatana ihany koa. Izay nresantsika talohan'izao araka ny androany dia hoe ny amin'ny fiantsoana ho amin'ny fahatanjahana. Fantatsika fa ny tontolo misy atsika dia te hioatra ny hafa izany. Angambany amin'ny alalan'ny vola angambany mety amin'ny alalan'ny saina sy ny fahaizana angambany. Misy koa nefa amin'ny alalan'ny fanambadiana ihany koa dia ohatrany hoe malaza izy na matanjaka ihany koa. Ny loza nefa dia manome landranao ny fiarahamonina sy miantso anao izy ho toy ny fitaratra anankiray, modely na au premier plan mihitsy na hoe eo amin'ny laharana voalohany. Andeny ho jerentsika atao amin'ny Romanina toko 5:24 ny fepetra anankiray zany satria hijery tantaran'olona iray isika dia izao no ambarany ao amin'ny Romanina toko 5:24 ny andininy 4. Fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika hananantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny soratra masina. Toa hoe filohan'ny fiangonana hono Petera na dia tsy dia izay loatra ary. Fa inona ny zavatra nisy? I tonga teto an-tany Jesosy Kristy nanana ny planiny izy. Ao amin'ny Galatiana toko 4:4 etsika loatra andala telo kanefa dia andeha ho vakiana ihany. Galatiana toko 4:4 fa rehefa tonga ny fotoana any dia ny ran'Andriamanitra ny zanany nateraka ny vehivavy nateraka tao ambanin'ny lalàna. Ny fomba fiasan'i Jesosy Kristy marina fa ilay Mesia izy, ilay mpampianatra izy, fa izao azo natao ny asa irery na natanteraka izany iraka izany fa nifidy olona vitsivitsy izy 12 teo. Marina fa nisy vehivavy nanaraka azy fa ireo zany le hoe tamy olona tsotra nifidy azy ireo izy mba ho azo ny fanahy masina votosana sy homendrika hitondra ny asany eto an-tany rehefa andahoan'ny ity tany tia Jesosy Kristy. Nanofana an'ireo izy, nanome fampiarana, nanome tahira, zany hoe teoria, dia aveo koa mbola nisy koa ny fampiarana ihany koa. Zao indrindra lazainy ilay mpanoratra kristiana anankiray nanoratra boky fanabeazana kristiana izy na éducation, ilay atao hoe Ellen White zany, ao amin'ny pejy 2:20 paragrafy voalohany. Zao indrindra ny fanambarana nanao hoe nanaraka azy teny amin'ity rehetra izay nalehan'ireo niarany zaka taminy ny fitsapana sy ny fahasarotana rehetra. Ka indraindray izy dia nampianatra azy ireo. Izy miara-mipetraka taminy teny atendrombohitra, indraindray tany amoron-dranomasina, indraindray anaty sambokely na mandeha miaino tampahalianana izy ireo. Ary naniry fatratra ny atakatra ny fahamarinana na saina nampianarina eran'ny tany rehetra sy ho any amin'ny vanim-potoana rehetra. Manana ny toetra sy ny fomba fitaizana rehefa reto tarika madinika reto. I Petera mantsy anisan'ilay niresantsika teo, manao ahoana i Petera zany? Mirehitrehitra izy ary mivy tena ho zavatra ary mafana fo.
tsy hoe ratsy zany toerana izany, marimarina koa zany toetra izany, fa i Kristy kosa de fa mitarika na marimarina koa hoe mikasika mba atonga an'izy ireo a anana firaisana. Indrindra moa fa i Petera izany miketrika mihitsiny izy ahoana tonga azy, tsy herin'olombelona nefa izany. Fa ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko 7:10 ny 1:20 hatramin'ny 7:20 efa fiasan'i Jesosy zany ity andalan-teny ity. Jaona toko 7:20 ny 1:20 hatramin'ny 7:20 izay manao hoe mba ho ray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary zao koa aminao mba ho amintsika koa izy mba hinonjo zao tontolo zao a fa ianao no naniraka ary nomeko azy ny voninahitra zay nomenao ahy mba ho ray izy tahaka ny maharay atsika. Izaho ao aminy ary ianao ato amiko mba ho tanteraka ho ray izy mba ho fantatry zao tontolo zao fa ianao efa naniraka ahy sady efa tia azy tahaka ny tiavanao ahy. Eto zany dia vavaka manomana ny hoaviny tsirairay. I Petera zany ilay mpamakilay andravany rindrin'ny fisarahana tao koa ny tontolon'ny jentilisa mila ampianarina de ny vavaka nataon'i Jesosy na tsy tety intsony ara Jesosy